Andriamasinoro voapetraka ny pirofo noho ny alabato tamin'ny fifidianana lasa teo. Fa maroa ny mpitandro filaminana teny Anosy androany mariky ny fahalemen'ny fitondrana amin'joro. Kardinal tsara azana nampatsiahy ny mpitondra ireo lara-pahamehana. Manantitra ny raba Baombampirarintsho anareo tompokilasy tompom-bavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Tafapetraka io maraina io tetsy amin'ny tribunaly administratif tetsy Anosy ireo pirofo izay manamafy indray ny fisian'ny alatra sy ny osika nandritra ireny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ireny. Rina Randriamasinoro no tonga teny an-toerana niaraka tamin'ireo mpanaraka azy ary dia tafapetraka somatsara izany pirofo izany. Germaine Menjanary no mitatitra ny vaovao, sary ny tahiry ny aina. Tafapetraka somantsara ny fanampin'ny fitoriana sy ny pirofo nentiny kandidarina Randriamasinoro ikatsana ny fahamarinana momba ny fifidianana farany teo. Tsy nisy ny korontana na dia maro aza ireo zofototra tsy voahaja. Nanaiky ny fandaminana izay napetraka ny mpitandro filaminana izay nanenitra Ananosy ny rehetra. Zaho tena hijoro hatramin'ny farany makasika ny fifidianana teo iny izy no endrasantsika hijoro amin'ny fahamarinana eto amin'ity firenentsika ity. Raha ohatra ka misy zavatra ohatra zao ianao hijoro dia misy manakana dia iraviravin-tanana daholo foana. Tsy maintsy misy olona mijoro ary za vonona ny hijoro hatramin'ny farany manoloana ny zavatra misy rehetrarehetra. Ny pirofo efa be dehibe ny zavatra nisy ihany, fitoriana efa be dehibe fa mbola misy ny pirofo hitandray zao fa amenona ny zavatra efa natao tany. Androany zay ny ametraka fitoriana farany ary zay no ny tenenana ny olona hoe tongava mifanontrona satria ny fitakina fahamarinana tsy adidiko irery ary tsy adidin'ny tia marery fa adidin'ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy indrindra itsika mponina teto Antananarivo. Mitohy ihany aloha araka ny teneniko ny olona rehetra izay mandala ny fahamarinana samy foana mihaino fampahalalam-baovao sy ny instruction rehetrarehetra satria ny zavatra atao rehetrarehetra arakaraka ny évolution situation ny andraisana hoe inona indray no atao amin'ny etika manaraka. Ahoana ny fomba ataontsika hitakina fahamarinana mandritra n'izay fotoana izay. Olona 5 no afaka niditra ny tokotanin'ny tribunaly, ny 3 ihany no afaka niditra ny trano nametraka ny antota-taratasy. Ny mpanao gazety kosa tsy navela niditra fa tety ivelan'ny tokotany no nanatanteraka ny asany. Raha ny zava-nisy teny amin'ny lapan'ny fitsarana teny Anosy teny dia rakotra mpitandro ny filaminana ny teny amin'iny faritra iny. Fanontaniana maro no apetraky ny olona manoloana an'izany takan'izany ny hoe taratasy izay maneho ny pirofo no ny fisian'ny alatra sy ny osika tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna farany teo no naterina tao amin'ny tribunaly administratif kanefa dia mpitandro ny filaminana marobe no teny amin'izany toeran'izany. Lorette Berton no mitatitra ny vaovao, sary ny Toky Ramarolahy. Voamaraina ny sabotsy 24 Desambra dia mpitandro ny filaminana avy amin'ny polisy sy ny tafika no niatrana tetsy Anosy mandidina ny lapan'ny fitsarana. Ery famoretana avy hatrany no ahariary ny mpitondra raha vao misy ny hetsika kasain'ny vahoaka hatao. Kanefa dia tamin'ny mpilaminana tanteraka no nanaterana ny pirofo teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana mahakasika ny osika sy ny alatra nisy eo tamin'ny fifidianana natao teto Madagasikara. Ny afaka manao fitarainana toy ny reny hoe raha misy ohatra ny syndika ka mahita zavatra tsy mety ao anatin'ny fitantanana ny orinasa na ao anatin'ny ataon'ny mpampiasa manoloana ny mpiasa dia zony tanteraka ny toraka izany ihany koa ny ataon'ny atoko politika am'tiako Madagasikara miaraka amin'ireo fikambanana maro ny RNDM sy ny rehetra manao hoe anatitra pirofo fanampiny ety amin'ny tribunaly misahana ny ady amin'ny fanjakana. Mahagaga nefa ary ny tena mahavariana sy mahatalanjona dia sanatria ohatry ny tany miady, ohatry ny tany miady ny misy atsika eto amin'izao fotoana izao. Ny
pick-up mitondra fita amin'ny filamina na amapolony ny camion vavety efa misy fito zao nitazana eto amin'izao fotoana zao tena mahagaga nefa vahoaka milamina retsy apity retsy ny vahoaka tena hoe vahoaka milamina tsy misy nininona mihitsy neto ka mampametra-panontaniana ilay izy hoe ianareo ve ny mahana ry mpitondra le disproportion zy ny teny frantsay eo anatrihan'ny fametrahana rekety na fangatahana sy fitondrana profa ety amin'ny tribunal administratif mampalahelo le izy raha zao no ataon'ny fitondrana satria tahotra tsy mitombona na andohan zareo. Ataon'ny fitondrana hery famoretana ny mpitandro ny filaminana eto Madagasikara fa tsy mba fiarovana ny vahoaka tahaka ny tokony hataony. Olona feno fahatoniana no tonga teny an-toerana. Fihetsika ara-dalàna araka ny voafaritry ny lalàna no nataon'ny kandida sy ny mpiaradia taminy saingy sakatsakana no niseho. Nampametra-panontaniana ny olon-tsotra tonga teny ny hoe tokony mbola isy ve ny tsy fandriam-pahalemana raha tena miasa amin'ny tokony ho izy ireo hémorragie tonga teny Anosy androany maraina. Ao anatin'ity horonan-tsary ity kosa no hanarahantsika ny famidinana ny zavatra nitranga rehetra teny Anosy teny tamin'ity androany ity nandritra ny fanateran'ny Rina Randriamasinoro sy ny mpiaraka aminy ny profo momba ny osika tamin'ny fifidianana naterina teny amin'ny tribunaly administratif. Germain Nomenjanahary no mitatitra ny vaovao sary ny Tahiry Niaina. Le mandatera aveo anatin'izay sa tsy ao anatin'le mandatera efa miaraka amin'le mandatera Sareo ve olona miditra ao tsy zay vao mipetrapetra sareo anatiny avy le olona tsy zay eto. Aleo le olona ao anatiny tsy zay eto raha ohatra ka zay le fa par contre zany après ny fanaterana ny ino izy teo fanaterana izy tsisy resaka hoe sulla politica zany tonga dia raha ihany zay ohatra manao le zay amin'le tany eo dia zay angamba no lama tosha tsy bilan'ny teny zany zao ka lasa tompona zany ny vava zao zo tanteraka mametraka ny preuve sy ny rehetrarehetra fa tsy fanjakana tsisy point de presse rehefa aveo fa tsy fantatro le après zao le ka le izy zany zay aloha miarana miteny satria izy manao zay ny manotry tsika tsy maintsy mitady ny fomba rehetra ahafahana mamoaka ny fahamarinana ary isorako ny olona zay tonga tety na dia zao ara ny zavatra misy raha tsika mahalala hoe andeha anatitra porofo ho an'ny fifidianana natao teo no atao ety anatitra fitoriana fa zao moa nitsakana misy ety zany tsy mampaninona zany fa io zay ny araka ny teneniko teo hoe fahamarinana tsy maintsy katsahantsika ary fahamarinana tsy maintsy hivoaka ary tsika tsy hijanona raha tsy mivoaka izay fahamarinana zay ary efa araka ny teneniko foana hoe tsy mitady zavatra hafa tsy mitady korotana dia zao zavatra atao zao zany ao anatin'ny tsara ny zavatra rehetra tokony atao mahakasika ny fikatsahana ny fahamarinana. Aiza i préfet teo préfet aiza préfet firy le olona anankidimy zareo tsy maninona fa anankitelo ny tena miditra dia anakosa miandry aty ivelany ino zany fonga dia efa eo sivy le ceinture amizay fa io alefa ceinture isa fotsiny nareo sisa afaky ny président tribunal administratif zany olona telo solotena ihany zany maviditra dia mpanao gazety tsy manaraka ka le fanambary fandamihana amin'ny préfet eo le telo tsy fitana mpanao gazety tsy mahazo tsy miditra mpanao gazety tsy manisa le miteny an'izay raha iavato aloha zany dia aloha andeha amin'izay
Soratsika rehetrarehetra tonga ny fanontrona tety isorako daholo nareo rehetrarehetra sotra be ho azy koa ho an'ny filaminana zao vao tena vao mahay tsapa mahazava dehibe ny fitakiana amin'ny fahamarinana etantsika hoe zao a fitakiana fahamarinana fametrahana dosie misy zao dispositif rehetrarehetra soratsika rehetrarehetra nanontrona za mametoky atsika hoe mitolona hatramin'ny farantsika ho azy fahamarinana zay sotra mpanoko izay no akon'ny zavatra nitranga teny Anosy androany faraka nefa nitanterantsika azy teto amin'ny vaovao ny fahitalavitra MBS dia tsy niteto Antananarivo ihany akory no nahitana osoka sy tsy fanaran-dalàna tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina iny fa saika nanerana Anosy ho an'ny tetsy amin'ny distrikana Tsimondrano dia nahitana an'izany ka tamin'ity androany ity dia nisy ny tafa tamin'ny mpanao gazety nataony teny Tsimondrano namotsy-potsirana an'izay alatra nandritra ny fifidianana izay. Mirado Rabenjamina no mitatotra vaovao sariny Tahiry Niaina. Anisan'ny trangana fandikan-dalàna ihany koa tamin'ny fifidianana kominaly farany teo iny ny tao amin'ny distrikana Tsimondrano. Mijoro mitaka ny fahamarinana manoloana izany ny kandida iray. Osoka nisy fotsiny tao anatin'izany ny resaka fanovana ny lisy mpifidianana izay nitenenina fa tsy tokony oviana. Raha ny tao aminay fotsiny, tao an-tranonay dia nisy ny fidy tamin'ny filoham-pirenena, nisy ny ankizy ny fidy tamin'ny législative fa saingy voala tao ny anarany tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Izany dia zavatra anankiray lehibe tsy azo ny alàna fa nisy ny osoka ary nisy ny fanovana lisy mpifidianana tao anatin'iny fifidianana ben'ny tanàna iny. Amin'izao fe-potoana farany iandrasana ny voka-pifidianana ofisialy zao dia teboka iraisan'ireo kandida eran'ny Madagasikara ny anehoany ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana ny marina amin'ny fifidianana. Tsy hoe ho an'Antananarivo renivohitra rery ny joroanay fa ho an'ny Madagasikara ray vohatra mihitsy satria araka ny teneniko teo nanerana ny Nosy ny tsy fahamarinana, nanerana ny Nosy ny osoka tamin'iny fifidianana iny. Dia izay ny joroanay ary any an-tananay ny vahoaka rehetrarehetra na avy eto Antananarivo izy na any amin'ny faritra andaosika hijoro any amin'ny toerana misy antsika rehetra any hijoro hitady ny marina ary tsy hamelantsika raha tsy mivoaka ny marina. Fa manoloana ny fahoriam-bahoaka kosa izay hita mibaribary amin'izao fotoana izao dia tsy afaka ny angina fotsiny ny ao anivon'ny fiangonana katolika. Nisy ary ny afatra na vaivay tokoa izay noentin'ny son éminence ny cardinal monseigneur Tsarazana Désiré ho an'ny mpitondra fanjakana manoloana n'izay vahoaka fadiranovana izay. Mirado Rabenjamina no mitondra ny fanadihadiana amintsika sariny Tsankanloy Mathieu Princy. Tadidinao moa ilay teny malaza hoe tsy azo hohanina ny lalana. Miaraka mizaka ny vokatry ny faharatsian'ny lalana avokoa ny vahoaka madinika amin'izao fa ny tena mitondra faisana dia ny tantsaha. 10 taona tao aorianany nanonganana ny Marc Ravalomanana izay tena nanome tombon-dahany tamin'ny fanamboarana ny lalana sy ny tantsaha dia samy miaiky ny rehetra fa lalan-drano lalana ary ankina ny fampandrosoana tanteraka. Tokony amboarina haingana ny lalana mba ahafahana mamokatra araka ny tokony ho izy. Tsy misy varany mamokatra raha loha eo ampitoerana ny vokatra azo. Mampalahelo ry havana ny mahita ny olona manao diatongotra iray andro na 2 andro na 3 andro aza
manao dia tongotra mba hividy sira 1 kilao. Raha tsorona tsy atao ambany zavatra ny fampandrosoana ny mahantra ny madinika. Ny fanaovana tsinotsinona ny fiainan'ny hafa fa indrindrandrindra ny fiainan'ny madinika dia manohitra ny fankalazagna ny fetin'ny oila. Ny tsapa amin'izao dia endrika ivelany no entina ambabona ny fon'ny olom-pirenena. Tsy fantatra ny tena maharary ny vahoaka, tsy omendanja izay tena tandiavin'ny isa-tokantrano. Ny fandrosoana aingana ilaintsika izao dia ny mba hahafahany madinika mihinana sy misotro ara-dalàna, afaka mianatra tsara ary salama. Fanantenana lehibe hiposahany masoandro amin'ny fiainan'ny malagasy no nandranaina tao aorianany fandalovan'ny paparay masina teto amintsika, saingy mbola lavitra ny dia. Maro ny miezaka namaly ny afatry ny papa, kanefa mbola be ny atao satria mbola tsy foana tanteraka ny risoriso sy ny tsy fandriam-pahalemana. Anisany mampitebiteby ny maro izao ny fidina ny vidim-bokatra sy ny fisondrotany vidin-javatra hafa. Amin'ny faritra mpamboly lavany ohatra dia ny hena tampoko ny vidiny lavanio, fa tiantoka tsy roa amantany ny mahazo ny ankamaroan'ny mpandraharaha noho ny zava-misy iraisam-pirenena ve izany ary mampalahelo. Sasana hatrany vava noho ny ampihimamba ataon'ny olona vitsy anisa izay manao daniny kibony mifehy ny arena eto Madagasikara. Tahaka izany ny vidiny letisia mitaraina ihany koa ny ankamaroan'ny mpandraharaha satria efa tara vao nahazo lalana mba hividy letisia. Izany hoe efa saika ho lany letisia vao nahazo fanomezan-dalana. Izany rehetra izany dia misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka, indrindrandrindra ny vahoaka madinika. Eo amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny dia samy manamarika ny rehetra fa miariary tanteraka ny fahasamihafana sy ny elanelana misy eo amin'ny manana sy ny tsy manana, ary ho an'ireny tsy manana ireny dia hita taratra eny rehetra eny ny fisian'ny olona izay matoritory eny amin'ny arabe ireny, sady tsy misy hohanina no tsy misy trano ialofana. Nisy ny fanadihadiana nataony Asin'Andriamalala sy Toky Ramarola momba n'izay trangan-javatra izay. Ndeha arahantsika. Tsy mazava ny politika matipaika entin'ny fanjakana foibe entina anoherana ny fahantrana lalina miantoka ankehitriny. Eto Andrenivohitra lasa toerana tsy manaiky alofana ny tunnel sy ny eny ambany ny arkady. Ny mpitondra nefa variana amin'ny rendrarendra fotsiny ihany, indrindra ny fampanofinofisana ny vahoaka. Mionona fotsiny amin'ny fanomezana kely toy ny vary sy vatomamy ary lamba firakitra rehefa katoko ny fety toy izao, fa tsy misy mihitsy ny fandraisana antanana mivantana na ny vahaolana atolotra ho an'ny reto mpatory andalambe ireto. Rehefa maraina dia mitady vola. Dia izy nareo mahita vola, ina zavatra ataonareo? Karama mangata. Dia mahazo ihany nefa? Mahazo ihany. Ina zavatra tena angalanareo amin'ny tona fanjakana? Mba mitady tsanga. Karama fany Ambatolampy mitady vola zany a manomboka maraina parivony andro. Pata entana. Zay ana Bomalaza. Bomalaza? Dia mana
nataonareo eto Antananarivo zao? Nataona ety hoe mitady vola aty zay dia zay nataona ety Antananarivo. Fa any mbo malaza tsisy fa ambanivohitra be. Ohatrany ahoana zany zao fivodim-bamadana? Manary fako. Ny tena angatana amin'ny fanjakana zany zao dia mba tokony mba jerena ilay sahirana. Satria ny hofatrano lafo be dia tsy takatra dia tsy vita mandoa hofatrano. Fa ianao manana trano zany? Tsy manana ka. Izay eny Antaninarenina amin'ny Matory. Tenena eny amin'ny eo amin'ny Pergola izay Matory. Ny tena angatahana ireto tsy mianan-kalofana ireto dia ny ijeren'ny mpitondra fanjakana azy ireo fa tsy hovariana mampitombo ny arena ho an'ireo efa manan-katao. Fa manoloana ny fahantrana izay mianjady amin'ny olona maro amin'izao fotoana izao dia mamisy ny fikambanana tsy miankina mitondra izay voatsirambony tanana manao ny fanampiana zany arak'izay mba azo atao ho an'ireny olona sahirana ireny. Nisy ary androany tetsy amin'ny EPP Analakely ny fanolorana fanampiana nataona fikambanana tsy miankina anankiray ho an'ny olona manitra sy ny sahirana. Asin'Andriamalala no mitatitra ny vaovao. Sary ny Toky Ramarola. Na tsy ary manokana ireo olona tsy manan-kialofana sy tena sahirana ara-pivelomana ny fikambanana iray. Efa fanao isan-taona ity hetsika ity, tsy nisy ny sivana ho an'ireo olona nomena ireo sakafo ireo, fa nomena tapakila na fananiditra fotsiny izy ireo izay sendra azy tena andalana. Saingy ireo tena sahirana no nahazo izany. Le tanjona fanomezana sakafo androany zany dia izay mahita fiainana andavanandro be dia be ireo olona sahirana eto Antananarivo renivohitra mifanena amintsika, mangataka amintsika eny amin'ny taxi be eny amin'ny arabe rehetra eny. Dia satria ny fetin'ny faran'ny taona dia fety fifampizarana hafaliana dia izahay ireto dia nikarakara ny aream-pakoromila fanontelo izao mba ahafahana manome anjara fifaliana ho an'ireo izay hitanay hoe olona sahirana eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Dia sakafo pety no mena an'izy ireo zany hoe misy entrée dia misy plat de résistance dia misy dessert mofomamy izay no maninay. Efa maro ny fikambanana manao toy izao eto amintsika, mangataka fanampiana amin'ireo tsara sitrapo, saingy tsy tonga any amin'ireo olona tokony omena izany ireo fanampiana omena ireo, fa fihin'ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanana fotsiny ihany. Misaotra ny Facebook na fahafantaranay hoe fanampy izay ny fanomentanana dia izay tiako afatra kely fotsiny ambara hoe ho an'ny association hafa miezara ianareo manome zavatra transparence retour mba hahatonga ny olona donatrice hanome sy hanampy. Fa raha vao tsy ataonareo mazava ny zavatra dia midy ny paosin'ny olona nefa ny olona be dia be ny te hanome. Tena mbola be ny olona manana le soatoavina malagasy hoe hanampy na dia any amin'ny firenena hafa fa le mampikatso anazy izay zavatra tsy transparent zay fa ohatrany sasany ohatrany atao fomba fotsiny azona vola manokana nefa tena zavatra tsy mety le izy. Mbola itoy any amin'ny tapaky ny taona 2024 ity hetsika ity any amin'ny faritra raha ny fanazavany mpikarakara hatrany. Rehefa ny faraparana tahaka izao ny taona dia maro amin'ny tokantrano no manao ny fanadiovana vaobe. Diovina ao anatin'izany ny lamba. Nisy ary ny fanadihadiana nataony Laurette Berton Yarmaefa teo amin'ny sarin'ny tahiriny aina ny aminy hoe manahoana ny asan'ireo ampanasa lamba amin'izao faraparan'ny taona izao. Arahantsika vetrany. Feno hipoka avokoa ny ankamaroan'ireo lavoara na ny toerana fanasan-damba ho an'ny daholobe amin'izao andro vitsivitsy tsy hafarana ny taona izao. Efa zary fomba fanao sy lasa karazana kolotsaina kely mihitsy ny fanaovana izany fanasan-damba izany mialohany hiadona ny taona vaovao raha ny hita amin'ireo tokantrano maro eto Madagasikara. Mikarama manasa lamba sady manadiny anay zay mikarama manasa lamban'olona ka tsy maintsy diovina ny tokantrano satria mba manala an'le loto nandritran'ny taona iny zany dia diovina ny tokantrano. Lamba anay sasana efa tsisy karama mihitsy zao mba madio lamba ao an-trano
mba hadiovina daholo izay lamba maloto ao an-trano, mba hadiovina ny eo an-tokantrano, mba asiana andro zany manasa ny olona dia andray amin'ny ohatra diovina daholo ny eo an-tokantrano rehetrarehetra rehefa farapara. Dia maloto mba mila madio ohatran'ny olona manasa ihany zay fa mba tianay adio daholo koa ny eo an-tranonay. Androany zao zay farany manasa lamban'olona dia manao ny eo an-tokantrano. Tsy misy fiovana loatra eo amin'ny vola miditra ho an'ny mpikarama sasa lamba ny fiafaran'ny taona tahaka izao, hoy ireo sendranay. Fanolona zao tsy dia misy manan-karama intsony amin'ilay efa tsy dia misy karama mihitsy zao n'olona amin'izao amin'ilay efa samy manasa ny azy daholo ny olona. Dia tsy dia manan-karama olona manasa lamba. Misy ihany fa tsy rairay zao mipampanasa fa ny ankamaroany zany olona any ambanivohitra dia lasa mody ry zareo. Ny karama manasa lamba zao 100 ny ray dia misy 200, endraha reny misy 500 dia misy arakarak'ilay lamba zany ilay misy. Ny rano indraindray tsy tapitapy satria be da be le mpakarano any ivelany maka dia ny eto an-tanàna dia ny mpanasa lamba indraindray ohatrany sahirakirana ihany amin'ilay rano satria le ana zany io raha io ihany ny ampatsaka rano hoanina any an-trano dia ampiasaina atao anaty bassin. Izay mikarama manasa lamba tsisy indraindray misy indraindray tsisy dia izay hitany atao izay manome ny ataonay. Tokantrano maro no mivelona amin'ny karama sasa lamba eto an-drenivohitra. Olana sedrain'izy ireo ny rano ampiasaina amin'izany izay akora fototra ilaina amin'ny asany. Betsaka mihitsy moa no tsy mahatakatra ny vidin-drano eny amin'ireny lavoarana bassin public ireny ka eny anono no manasa ny lamba. Fa tato anatin'ny andro maromaro zay dia nikija ny orana tamin'ny faritra maro tany amin'ny tapany avaratry ny nosy iny, ny azo ihany koa taty amin'ny faritra atsinanan'ny nosy izany. Tao anatin'izay rehetrarehetra zay no niakatra ny rano ary natsiaro tena sahirana tanteraka tokoa ny mponina tamin'ireny toeran'ireny tahaka ny Taomarotsetra ny tao Toamasina. Ho an'ny Toamasina manokana dia mitaraina ny mponina satria toa zary tsy misy pia izany mponiny Toamasina izany amin'izao fotoana izao. Manjaka ny loto, manjaka ny rano miandrona, nisy anefa ny fampanantenana tany alohatany hoe miamisy ny sisa. Dia mifantaritsika ny momba an'izay hoentiny Miradora Benjamina sariny Mathieu Prince. Raha ny fampanantenana nataony Andry Rajoelina nandritra ny fahabelezan-kevitra dia tahaka izao ny tokony ho endrika Toamasina eto anatin'ny 5 taona hitondrany. Tahaka ny miami mantsy ny tanjony, saingy tsy mbola tonga amin'izao tanàna maty ehoniny izao aloha amin'ity renivohiparitra Atsinanana ity, vaky vavatra mpitondra fivavahana mihitsy. Tsy fantatro ianareo fa isaky ny mandalo eo amin'ny lalagna zay goudron kanefa piscine lalandava ary mivadika maitso mihitsy nono loto eo anivon'ny tanàna mamperitritra riavana. Milaza ny zava-misy marigny iainantsika, milaza ny zava-misy marigny eto Toamasina. Azo averina ve riavana fa ity tanàna Toamasina ity tanàna farany manan-karena indrindra eto Madagasikara dia izao ny zava-misy hitantsika isan'andro. Piscine, nanjary piscine ny goudron ary tena maloto riavana. Ka ifoa amin'ny toromaso isika ka iaina marina ny maha-kristianina. Ka izay ny lainga ny fitsaram-belatsihy fa hiezaka marigny agnova endriky ny fiainantsika, agnova endriky ny fiarahamony, agnova endriky ty toerana misy atsika ty mba ho mendriky ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Izany hoe olona dia iny fanadihadiana iny ihany koa ny tsika namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany. Sambotahina sy ho vimbin'Andriamanitra itsika mianakavy veloma tompoko.